dia faly miarabantsika rehetra ny tenako Bishop Dr Patrick Andrenarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Chaine manona ny fahasoavana ao antsika tsirairay avy ao anatin'izao fandaharana izao. Ampifaliana koa no hitondrako ny araba-finaritra ao antsika mpijerehetra amin'ny tian'io tia ny tenako Révérend Fara Andrenarivo miaraka aminao koa ao anatin'izao fandaharana izao. Mino fahasoanao ny fandaharantsika izay iarahantsika eto. Zavatra anankitelo lehibe no tiana mivady hifampisarana amintsika androany. Ny voalohany dia ny fitohizantsika ao anatin'ny fotoana lehibe izay iresanany amin'ny hoe ny mystère mampety ny fiainana. Ifatelo alazy izay tsika nanomboka tamin'ny 12 février dia 19 février ary tamin'ny farany teo 26 février no niresantsika ireo karazana mystère maro ary farany teo tsika niresaka ny mystère mikasika ny nofy, ny mystère mikasika ny anjara voatendry ary ny fomba fialana amin'ny trosa ihany koa izany. Mbola mitony fiarahantsika eny amin'ny gymnase Gouverne Korondrano amin'ny cinéma Rex sy ny Ritz amin'ny fiangonana Chaine ary fiangonana Chaine eny Tanjombato sy ny fiangonana Chaine rehetra eny Antananarivo izay iresana izay karazana mystère ao anaty baiboly. Rehefa amin'ny fotoana takatsika dia afaka mampety sy manova ny fiainantsika rehefa ampiaritsika ilay izy. Ny fotoana faharoa lehibe izay tiana hifampisarana aminao indray dia ny amin'ny volana marsa izao, ny fahavalo ny volana marsa izay fotoana andron'ny vehivavy ary izy fotoana lehibe manokana ho an'ny vehivavy. Ny fahatelo dia amin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana marsa isika dia hanana fotoana lehibe etsy amin'ny Palais des Sports izay fotoana tena hiavaka mihitsy hanasana antsika tsirairay avy. Ya miavaka daholo ireo fotoan'ireo ary fotoana lehibe izay inonay tanteraka fa andraisanao kasika manokana avy amin'Andriamanitra. Raha tsorina moa zany dia hoe ekena tokoa fa araka ny teny Jesosy hoe ety amin'izao toa izao nahitantsika fahoriana fa Jesosy efa nampanantena fa izy efa nandresiny izao toa izao. Dikan'izany na dia ataoko hoe ety amin'izao toa izao misy karazana fahoriana maro izay tsy maintsy hatrehana amin'ny fiainana. Eo indrindra ny mazava-dehibe ny fotoana tahaka izao izay andraisanao ten'Andriamanitra. Fa satria na dehibe ary ny fahoriana rehefa manana teny ianao, manana fahazavana ianao, manana Andriamanitra sy ny teniny ianao dia tsy voatery ampahoriana fahoriana eto amin'ny fiainana fa mbola afaka miainga ambonin'izany rehetrarehetra izany rehefa avelanao Andriamanitra sy ny teniny hananjara eo amin'ny fiainanao. Ary izay mazava-dehibe an'ireto fotoana reto Bishop izay anasana antsika jery ajaina amin'izao ankehitriny izao mba ahafahantsika mifaly amin'ny fiainana satria ny fiainana na dia betsaka ny zavatra mety be dehibe mandalo fahoriana sy maro samihafa tsy voatery fijaliana foana fa afaka hifaliana amin'ny fotoana rehefa miaraka amin'Andriamanitra mandrakariva izany. Na tiana nefa na tsy tiana dia mandrapatapitry ny fiainantsika dia tany dia mila avontsika mazava fa ny fiainana dia ady. Raha tsy tonga saina amin'izany no fieritreretinao fa ny fiainana dia kilalao, misy olana noratra boky izay hitako tamin'ny internet sy ohatran'izany hoe le jeu de la vie. Ohatrany hoe kilalao an'ny fiainana dia resaka eo izy hoe ohatr'izao angela izy ka ohatr'izao angela izy dia afaka hoe ohatr'izao fotsiny dia afaka mampety an'ilay fiainana. Mahafinaritra izay boky izay kanefa amin'ny lafiny anankiray ny tiako tsindriana dia eto ny fiainana tsy kilalao ary ny fiainana dia ady. Ary mila vonjika hiatrika an'izany ady izany. Ny fiainana ngefa mampianatra antsika hatramin'ny mbola kely ka mandraky mpalehibenao dia misy examen foana ny ampianarana, examen foana mihebetsaka ary misarotra hatrany hatrany ilay izy. Ary tsy resaka fianarana fotsiny fa ny fiainantsika isan'andro dia tsy maintsy misy ny test, tsy maintsy misy ny ady izay lalovana. Ary raha eritreretintsika fa mandeha normal ny zavatra rehetra dia ho sahirana isika. Fa mila tonga saina isika fa ny fiainana dia ara-panahy. Ary indrindra no mazava-dehibe an'ireto fotoana telo lehibe reto Bishop izay anasantsika satria raha ny loha hevitra fotsiny ohatra miresakitsika hoe ny mystère apetin'ny fiainana dia tena zava-dehibe dia tena zava-dehibe ahafahantsika miatrika avy hatrany ny fiainantsika amin'ny andavanandro mihitsiny satria ny fiainana tiana na tsy tiana dia tsy maintsy misy zavatra atrehanao tsy afaka hodianao tsy fantatra na modiana fanina na hitsoahana lava fa misy zavatra tsy maintsy atrehana. Azy indrindra mazava-dehibe ny fampianarana ao anatin'ity mystère apetin'ny fiainan'ity mba ahafahantsika tsirairay avy afaka mamaha ny olana, afaka mivoaka ao anatin'ny ady izay mangotraka, afaka mandresy ilay zavatra eritreretina fa tsy resy, afaka miainga amin'izay zavatra eritreretintsika fa tsy hotratrantsika. Be dia be ny zavatra efa fampiresahana moa tao anatin'ity hoe mystère apetin'ny fiainan'ity ary mbola itoy ihany isika moa amin'ity alahady ho avy ity alahady fa 10 volana mars izay ho avy izao
mialohan'ny idirantsika ny palais des sports zany dia mbola misy alahady anankiray ahafahantsika mbola miresaka misimisy an'ity hoe mystera izay apetin'ny fiainantsika ity. ia isy zavatra vitsivitsy horesahana amin'ny alahady isan'ny horesahana amin'izany ny mystery ny ozina sy ny fitahina ny mystery ny devoly sy ny anjely ny mystery ny fahefana sy ny hery ro zavatra reo dia tena lehibe dia lehibe ny hoe ny devoly sy ny anjely manahoana marina zany inona ny mystery voafina zava-biafina mikasika an'ireo move tena mbola misy tokoa ny anjely ary move miasa sy miditra tseritra ty amin'ny fiainan'olombelona ety an-tany izy ary raha toka izay no izy ahoanana tonga ny anjely afaka hetsika eo amin'ny fiainanao raha mikasika ny devoly indray ohatrany ahoana marina ny devoly aiza marina ny toerana misy azy ahoana ny fomba andresena azy rehefa miasa amin'ny fiainanao izy misy karazan-javatra vitsivitsy zay le hoe anjely sy ny devoly ny resantsika iresaka koa tsika ny mystery ny fitahina sy ny ozina be da be ny olona mino fa rehefa kristianao dia tsisy ozina intsony nefa maro amin'olona rehefa tena mijery ny fiainany dia ohatrany hoe mbola misy ozina zany izy ahoana ny mahatonga an'izany zavatra zany rehefa nateraka indray ny olona dia tena tsisy ozina ary tena marina zany kanefa rehefa jerenao indray ny fiainany hafa be da be ny olona zay nanao zavatra na tonga ny ozina indray ny fiainana amin'ny fiainana ary ohatrany ahoana ny ozina zavatra tsy hita maso fa nefa mitraika amin'ny fiainan'ny olona dia misy zavatra miafina ao ambadika izay azo atsahatra ve le izy mety afaka tohizana koa ve le izy sa ahoana ny fomba ampitsara anazy dia ohatra koa ny fitahiana be da be ny olona contre ny fitahiana kanefa moa ve tena misy ary ny fitahiana misy milaza fa tsisy ny fahagakana tena tsisy tokoa ve ny fahagakana sa mbola misy ary raha misy la izy ahoana ny etsehana azy eo amin'ny fiainana sy ny zavatra maro mystera ny fitahiana sy ny ozina no resantsika iresaka koa tsika mystera lehibe ny fahefana sy ny hery zay indraindray afangaron'ny olo zany zavatra zany ka amin'ny alahantsika resaka zany zavatra zay etsy amin'ny sainina koron-drano sainina koron-drano misy miditra amin'ny valo dia misy miditra amin'ny folo dia ny arivo amin'ny roa sasany zay sady fotoana tonga dia arahana démonstration ny zavatra ampianarina ny herin'andriamanitra sy ny fiasan'andriamanitra niny akoron-drano moa zany zay niny atanjom-bato indray dia misy miditra amin'ny ena sasany sy amin'ny valo sasany ary amin'ny folo sasany dia ny arivo amin'ny roa sasany ny eo amin'ny raikisa sy ny ritsa andonala kely dia efa hitanao amin'ny écran eo hoe amin'ny enina fito sasany amin'ny sivy amin'ny folo sasany dia ny arivo amin'ny roa sasany fa misy koa ny atoandro amin'ny roa folo sasany sy amin'ny ray sasany be da be ny olo efa mijoro vavolombelona sady avy amin'ny zavatra izay noraisina tao anatin'ity volana febroary ity zay nresahana ty resaka mystery hampetin'ny fiainana ity maresaka koa isika amin'ny 8 mars atsika dia fotoana ny vehivavy io lehibe dia lehibe ny fotoana vehivavy matona nitokany ny olona hoe misy andro atokanao any vehivavy dia misy tikany zany ka isy fotoana lehibe iarahana fiangonana saina amin'ny 8 mars izao andro alarobio eny fiangonana saina eny Tanjombato io fotoana lehibe io zany araky ny voalazana tao bishop dia fotoana natokana ho amin'ny vehivavy manokana ary manana loha hevitra tsara sady mafonja izay inona tanteraka fanampy antsika vehivavy rehetra izay loha hevitra moa dia hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao betsaka bishop ny vehivavy izay tena hoe mila nyity fahasoavana manokana indray ity fotoana ity satria marina tokoa fa be dia be moa ny olona indraindray misy mohatra amin'izao manao tsitsinina ny vehivavy kanefa ny ankamaroany fiainana dia tsy maintsy tafiditra amin'ny fiainan'olona foana vehivavy isan'izany ohatra na ny ao an-tokantrano fotsiny resantsika satria ny vadivadinao io dia efa vehivavy niteraka azy sy mahalehibe azy ary mety misy fiantraikany rehefa le mahatrany hatrany fitohizan'ny taranaka fa nitepika dia izao hoe misy karazana vehivavy maro izay mila kasika manokana avy amin'Andriamanitra satria no ny vokatry mety rofy ny sasany mety endrika tena ara-batana mihitsiny izay mahatonga anazy tena mideforma tanteraka mihitsiny ny vatany dia lasa misy zavatra be dia be potika sy rava no ny vokatra izay satria ty raha mijerentsika ty loha hevitra ty manko dia vokatra sotoana tao anatin'ny baiboly tantara tena marina tantarana vehivavy anankiray ary 18 taona izy tsy natraka foana fa rehefa niona tamin'i Jesosy moa isika fantatsika araka ny tantara dia sitrana ary araka teo hoe be dia be ny vehivavy tahaka izany sasany mety hoe nyrofy mahazo azy dia resaka ara-batana tsy mety matraka mihitsiny tahaka izany sasany mety hoe ny sasany indray mety tsy vatana fa mety ny fihetsem-pony
mety ny fiainam-pitiavana misy karazan-javatra ohatrany hoe rofy izay mikika izay mahatonga ny fiainan'ny vehivavy maro a tsy mety mitraka mihitsy ary tsy te mety tafatraka mihitsy mba ahafahany tena manana fiainana afaka mijoro mandroso ary afaka mialehibe araka ny tokony izy. Raha mamaky le tantarantsika amin'ny filazantsary ity vehivavy izay hoe tsy nahatraka ny andritran'ny 12 taona ity rehefa tamin'ny andro sabata nanasitranan Jesosy azy dia hoy Jesosy tamin'izay raha vehivavy afaka mirofinao ianao. Raha vehivavy dia tany anaty olona tamin'ny fotoam-bavaka dia natsony Jesosy nakeny aloha izy dia rehefa teo aloha izy dia nitenen'i Jesosy hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao dia nitraka raha vehivavy niaraka tamin'izay dia sitrana izy nametrahan'i Jesosy tanina koa moa izy ny tena marina. Ny lesona anankiray lehibe ao anatin'ity hafatra ity dia izao maro amin'ny vehivavy ny vokatry ny déformation izay mahazo azy, vokatry ny zavatra nitranga atao tokantrano na tany ampiasana na tao amin'ny fiarahamonina na ambofony izy mbola tany amin'ny ray aman-dreniny na zavatra nitranga tamin'ny tany izy nianatra dia misy karazana déformation, misy moa natsoina hoe déformation professionnelle, misy karazana be dia be ny déformation zany hoe déformé tanteraka ilay olona miova olo-kafa na ny fisaina na ny vatany arak'izay niteneninao teo. Fa ny zavatra nafinaritra dia izao na dia tanaty olona aza raha vehivavy dia natsony Jesosy teny alohan'ny olona rehetra. Izany hoe amin'ny fotoan'Andriamanitra manomboka milokalize anao na taiza ny toerana nisy anao na be dia be ary ny olona efa lasa talohanao amin'ny fotoan'Andriamanitra mahita hoe io ianao no tiako kasihany dia izy tony nivoaka ny vahoaka ianao dia avany amin'ny olona rehetra dia omeny ny fanasitranana sy ny fitahiana na nkasika manokana izay sahazanao. Ary ao anatin'ity moa izany dia tena hoe mahafinaritra atao anatin'ity tantara ity bishop araka ilay teny teo hoe mety misy zavatra ohatrany hoe déforme mihitsy tamin'ny fiainana izay amin'ny endrika ara-batana ary araka ny voalazan'ny baiboly dia hoe tsy nahatraka mihitsy raha vehivavy ary mety maro amin'ny vehivavy koa angamba ny tahaka izany hoe tsy mety mitraka mihitsy ny fiainana efa nanomboka tamin'izy mety angambany ohatra raha resaka fiainam-pitiavana efa fony izy vao mbola tanora mety hoe vao niaraka tamin'ny olona voalohany no efa nisy olana ny fiainam-pitiavana mandrakity ny androany efa mandeha ny 10 taona 20 taona ty aoriana dia tsy mety miova mihitsy ny zavatra rehetra ary tsy mety mitraka mihitsy ilay fiainam-pitiavana fa le déception izay mitohitohy foana mandrapatonga an'ilay vehivavy lasa tsy mety mahatraka tsony ary mety tonga mitepika ary izy hoe tonga mitenao teo hoe lasa miova mihitsy ilay fomba fisainana lasa ny déforme mandrapatonga hoe raha araka naturaly angamba tokony eritreritra ohatrany taloha ohatry ny olona rehetra izy hoe tokony hanambady amin'izay fa satria leo no ny mety déception angamba sy ny zavatra rehetrarehetra izay famafao tamin'ny fiainana taloha dia nanomboka amin'izay niova amin'ny fisainana hoe ngamoa voatery tsy maintsy manambady amin'ny fiainany fa ngamoa tsy maintsy ohatr'izay ilay fiainany fa ngamoa tsy maintsy ohatrany hoe manambady dia miteraka ary lasa miova daholo ny fomba fisainana-javatra fomba irezonena zavatra satria nivokatra ilay hoe lasa nisy rofo ny fiainana. Ka ny tena marina atao anatin'ilay izy ny olona rehetra manana olana manana ady nisy point de départ ny zavatra rehetra tsy voatery devolana tonga ilay izy fa mety ohatra hoe tsy haiko sanatria ohatra hoe nanasa lamba dia mipika kely lamosina tampoka dia lasa aretina ilay izy mandrapatonga ilay izy nampahorin'ny fanamaloto izy mety koa ohatra hoe korotana kely ara-tokantrano indray mandeha dia farany tonga tany amin'ny fisarahana dia lasa tsy tia lehilahy tsony na tsy tia vehivavy tsony sy namana fa eto amin'ity tantara ity ny tena zavatra mahalasa saina amin'ilay izy dia izao Jesosy dia laza amin'ny Luka 7:20 misy ilay tantara toy izy hoe amin'ny andininy 9 ary indro nisy vehivavy izay nanana fanahy mahafarofy 12 taona ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. Ny atao hoe olona faharofy dia tsy hoe olona marary mandamaka eo am-pandriana fa ianao afaka faharofy ohatrany hoe vizavizana lava mangorangorana lava ny vatanao ohatra somary reraka foana dia le eritreritra ao dia hoe le asako koa be da be za mbola manenjika ny asa ny ankizy koa enjehana be da be ny zavatra ataoko hoe
de normal be raha reraka soatran'zany de fa nohatrany ao amin'ny lamosika ohatra misy zavatra tsy afaka mihitsy de lasoatrany tsy tena afaka mitraka matetika maharary anala izy ohatrany hoe mahafarofirofy anazy kanefa baiboly de milaza fa fanahy malotoka ile izy misy amin'ny olona koa tsy tonga saina fa izavatra zay eritreretiny hoe samy koa ve de devoly dolo koa ty rehetrarehetra ty fa ohatrany hoe ohatra raisiko ohatra anankiray mampidiboly izy de ohatrany hoe ay moa tsy maintsy alohan'ry 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 de ohatra tsy de tena misy zavatra hoe remarquable be zany hoe fanahy maloto le izy fa mety hoe lany dépense daholo le vola de tsy ambika de inana kely aloha 250 ari aloha de nahaka kely amila oantsy aloha de averiko le androsareo de ohatrany hoe zavatra tsy de tena hitanao ngeza be le izy nefa mangeja sy mahatonga ny fianao tsy tafetsika amin'ny avo anankiray mandritra ny taona maro baiboly de laza hoe tsy nahatraka raha vehivavy satria ny natonga tsy nahatraka de tsy nole aretina fotsiny fa nisy fanaka ny azona azy de tahak'izay koa ny mahazo ny vehivavy sasany ohatrany hoe tsy tonga saina izy hoe ny mahatonga azyny hoe sahirina tahaka an'izay aksyfa farifarina kely feoko ny mahatonga azy ohatran'izay dia misy fanahy zay mangeja azy ary zay no mahatonga nyity fotoanyity hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao satria tsy zavatra azo tsaboniny amin'ny dokotera na omena conseil manokana ny maafaka le rofy fa tsy maintsy fanafahana avy amin'ny herin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra ihany zay mitondra délivrance ao ana zay no tena olana eto bishop no afahana tena hoe tonga amin'izay tepika izay satria maro loatra ny olona ohatrany hoe mandrealizy ohatrany hoe zavatra logika ary zay no tena madangereux sy mahafetsany devoly ao anatin'le izy satria ohatrany hoe logika foana le izy nefany tonga mitepika hoe eritrereto hoe tsy heri-taona tsy roa taona tsy telo taona efa tonga hatramin'ny 20 taona zany hoe nisy karazana taona zany zay nidiny fahavalo mihitsy ny fiainana amin'le fotoana ohatra resiko ohatra hoe 20 taona zany ianao raha ohatra ny nanomboka tamin'ny ianao 15 taona nataontsika hoe 20 taona nanomboka narary 23 zany ianao mbola marary foana zany hoe amin'le fotoana tokony hanangananao zavatra amin'le fotoana tokony anaovanao zavatra tena hoe zay isy fitraikany amin'le hoavinao satria ao anatin'le fotoana anganana ho avy no nesan'le fanahy maloto ary maro ngamba mety tonga saina satria arak'le teny teo hoe tena hoe tsy aretina fotsiny izy fa fanahy maloto zay miseho amin'ny endrika tsy kelikely amandra-pahatonga n'le fiainana tsy mety miova mihitsiny tsy mety miainga mihitsiny eo no mazava-dehibe ny ilaina fotoana arak'le telenao teo hoe tsy hoe kory hoe satria misy olona mety angamba ny ohatra resaka arabola mety hoe mety ny any misehatra ny arabola misy olona ohatran'izay de mety tsy tonga saina efa mbola mamovokovoka ihany izy de fa natao daholo ny hetsika rehetra ny investissement rehetra fa tsy mety miova mihitsy izy mandra-pahatonga anazy mieritreritra hoe normal be ka misy ohatrany hoe fa fanamana marina daholo ny zavatra tsy napetiny zavatra rehetrarehetra kanefa tsy mety tonga saina ke le fiainana tsy nihetsika fa adiny teo foana taona maro eto misy zavatra anankiray tena important resahako kely zao no tenen'ny olona rehefa manao filazana tahaka izao tsika tsy ny olona rehetra moa zany fa misy karazan'olona miteny ohatr' izany ny anareo koa de mahita tenenina foana de mahita nasana olona lava ianareo de fa gasy maintsy makany anareo vao sitrana gasy maintsy makany anareo vao afaka itongila izy ary important ty resahako ty ny zavatra mila takatrao de zao ny fanafahananao de mifamatotra amin'ny zavatra takatrao afaka tena mamonjy tokoa ianao délivrance any am'izay andehananao raitra fa be da be nefa olona tsy indray mandehana indrona hitan'izany efa nitety karazana tsy hanona anara-piangonana sy anarana toerana na lean'le olona fa tsy nety afaka izy tsy hoe aty ny tena mahery indrindra fa ny tsy fahatakaran'le olona mihitsy no natonga azy tsy nety afaka tamin'ny fampahoriana ary zay no mahatonga ny fotoana amin'ny 8 marsa izao sy amin'ny 12 marsa de zavatra roa mifampitohy zavatra satria le amin'ny 12 marsa en palais de sport ny loha hevritsika de hoe andro ny fanafahana tena ngeza be zay feza tena zay tena efa nokajina tsara ny eritreretina tsara mihitsy arak'izay men'ny tompo fa le 12 marsa en palais de sport de tsona hoe andro ny fanafahana zay mifampitohy amin'ny 8 marsa ity
zany hoe raha zay sao zany ohatra hoe mba sabotsy le hoitimaritra dia tonga dia sabotsy lahady andro fanafahana fa larobi moa zany le hoitimaritra dia larobi zany tsika ny Tanjombato hoitimaritra tsika ao Tanjombato 12 maritra ny Palais des Sports. Dia eto mahatonga amin'iteny important be le zavatra teneniko teo. Ity vehivavy ity dia nakao am-piangonana foana nandritry ny 20 taona. Fa tsy sitrana. Jesosy raha nakao amin'ny sinagoga aloha hazavany resaka. Tsy Jesosy ny pasteran'io fiangonana io. Satria raha Jesosy ny pasteran'io fiangonana io Jesosy tsy nanao asan'Andriamanitra nandritry ny 20 taona. Fa 3 taona sy tapany ihany izy ny tena nanao asan'Andriamanitra. Ary nandeha nitety tanàna sy vohatra araka ny voalaza. Tamin'ity zany izy dia namangy tao amin'ny fiangonana io. Naninony ity vehivavy ity tsy sitrana hatramin'izay. Nefa izy mpakao am-piangonana. Eto koa ny tena teboka tena ngeza be atonga mampiseho aminao hoe le fahatakarana mihitsy no tena mitondra délivrance haingana indrindra. Ny fahatakaranao. Raha vehivavy dia tsy nalala hoe fanahy mahafarofo ny mahazo azy. Nahoana no ela loatra le fanahy maloto ny tao aminy. Mba azonao an-tsaina ve hoe ianao tsy tonga saina 20 taona misy devolo mamatotra anao. Fa ianao nefa miaina ohatry ny olona normal rehetra fa fotsiny hoe nanjoka ianao. Le manjoka nge tsy voatery hoe dia tena hoe tena le tena tanondrika be le anna reny. Fa manjoka zany mety ohatry ny hoe manao ohatran'izao fotsiny. Fa tsy le olona tena hoe fa tsy mahatraka ntsony firy. Fa tsy nahatraka izy fa tsy efa mifolaka tanteraka akory lamosiny. Raha tsorina zany dia izao ohatry ny hoe etretina ho aretina tsotra le izy. Na zavatra nahazo nandritra ny fotoana maharitra fotsiny. Fa izy tonga saina hoe devolo nahazo hatramin'izay. Ary maro amin'ny olona tsy tonga saina nge. Fa tsy possible zany fiainana hoe 20 taona tsisy nininona miova fa ny eo foana ny hoe. Mipetraka tamin'ny trano anankiray ianao. Tao ny dada sy mamanareo nanao trano dia mipetraka tao. Dia tao koa ny zanany. Dia tao koa hatramin'ny zafikeliny. Dia lasa ao koa ny mpiray tam-po miperaka. Dia samy miteraka ao. Dia fe kozina kely be dabe ao izay zafikely dadabe. Indray mandeha dadabe no nanao trano dia aldinao daholo ny rahitra. Taloha dadabe natambasy tanimboly tany ambanivohitra. Mandrakitiana ireo mbola io ihany tambasy tanimboly. Zay efa lasa mizara be dabe. Nahoana dadabe anankiray afaka manana tanimboly amina hektara. Zao izy efa manana zanaka zafikely efa 20. Mbola io ihany ny fampizarana. 4 taona teo aoriana tsy mihetsika eo ilay izy. Mety mieritreritra fotsiny tsika hoe io moa tsy avy amin'ny dadabe ne manana tambary be dabe amina hektara any ananina tamboly manana tany be dabe izy dia io zao ny fampizarana mpiray tam-po. Fa maninona le mpiray tam-po teo aoriana tsy manana fa tsy ho any dadabe. Tsy tonga saina mihitsy izy hoe misy zavatra nge mangeja azy. Au lieu dia tokony hoe raha teto ny avo natsatratra ny dadabe dia tokony hiakatra ty izy dia io avo io lasa nyzaraina be dabe dia lasa mimidina. Satria ny antony dia izao tsy takatry ny olona tsy tonga saina izy fa misy fanahy zay ohatra miasa ohatra ny kely ny fijery ilay izy nefa miazona mandritra ny taona maro. 20 taona eo tsy mihetsika mihitsy tsy mitraka amin'iny tsy miainga amin'iny tsy mandeha ambony noho iny mihitsy le fiainana. Tsy resaka raha-bola fotsiny fa na resaka raha-tokantrano na resaka raha-pitiavana na resaka amin'ny asa. Misy olona tena tsy miainga mihitsy. Dia izy tsy mieritreritra mihitsy hoe misy fanahy eo ambadiky ny fiainako na amin'ny fiainako izay mamatotra. Satria araka ny teneniko tamin'ny heriny hoe sarotra be le manaiky hoe za misy devoly. Satria mahasosotra be na mahainao an'izany azy. Nefa zay mihitsy ilay izy. Amataonana izy ny vavaka fa amataonana izy tsy niova. Nisy raha matoa zay anatona dia zao ny teneniny 20 taona zao ny vavahako. Fa tsy mbola nisy andro, tsy mbola nisy volana ozy izy anankiray tsy nitrosanay. Ary tsy mety hafa-trosa mihitsy zay. Fa tena nakaty aminao izy hoe inona ny ataoko fa ty sisa amin'ny fara-fanantenako. Toy izay mantsiary Jesosy ny tena fanantenanao fa tsy sahako. Dia nazavaiko azy teo ny tena Andriamanitra dia nivavaka ho azy. Ny tiako tongavana zany dia izao raha zay Jesosy ny tsy namangy tamin'ity fiangonana ity. Mbola nisy 20 taona faharoa toy izany ity vehivavy ity. Satria izy mivavaka mahay toroteny fa même possible hatramin'ny pasteur mitoroteny azy. Efa zatra ny olana ty raha matoa ty.
ary ohatrany hoe efa za mihitsy io ary mety tsy zatra fahagagana ntsony koa azy ary tinge ny olany rehefa sitrana azy le raha matoa dia mbolo zao ny teneny mpanapaka ny sinagoga tamin'i Jesosy sitrany olona mandritra ny herinandro lahady latsinainy talata bilaka misy zoma fa rehefa sabata dia okitsahatra ny olona nefa tsy makany am-piangonana raha tsy sabata dia nefa amin'ilay andro ilan'ny olonan'Andriamanitra no tsy hita Andriamanitra tonga miteny Jesosy hoe idinareo ny fanjakan'Andriamanitra nareo sady tsy miditra ary zay te hiditra sakana nareo amin'ilay andro tokony hahitan'ny olona fanafahana lavage de cerveau ny hitany moral sy tena efa mahazatra sisy ary zay ny olona nitranga teto nitenynao hoe fanarary amataonany maro tonga Jesosy anasitrany mbola nikian'ny olona indray Jesosy efa maninona manao an'izao ianao tokony tamaly na amin'ny herinandro ianao manao an'io nefa ny olona tsy makany am-piangonana raha tsy ho andro sabata io zay no natonga izy ny tsy fahatakara-ny lepitarika sy ny tsy fahatakara-mpino ny azonazy nandritry ny 80 taona ka tsy hoe raha tsy makateno tsy mivaly olonanao tsy zay ny tena le izy mantsy misy miteny an'izany fa nareo dia tena apressan'ny olona fotsiny tsena makary dia tonga ny mahasamihafa azy tompoko dia tsoroko aminao ny fahatakarana ary zay na ny rahan'Andriamanitra anay ampianatra ny olona ny zava-miafa ny tenin'Andriamanitra anangana azy amin'ny voninahitra anafaka azy amin'ny fampahoriana azy amin'ny fampianarana azy ny zava-miafa ny tenin'Andriamanitra mba hanangana azy amin'ny voninahitra ny fotoanantsika moa bishop madiva ifarana sady ka averina entany ianao ny fotoanantsika zadinoana amin'ny alady zao resakitsika mystera petin'ny fiaina etsy koron-drano etsy fiangonana chaîne Alexandrie tsara etsy Tanjombato ary ny fotoana valomarsa fotoana vehivavy larbi valomarsa amin'ny roa ora etsy Tanjombato ny fotoanantsika resantsika zay raha vehivavy afaka mirofinao zay ianao ary azadinoana fa fotoana lehibe amaranantsika dia ny fotoana 12 mars dia ao amin'ny palais des sports Mahamasina zay andro ny fahafany fotoana lehibe io zay anasana ianao misy alady moa fotoana anatin'io fotoana io misy fidirana maromaro anatin'io alady io tongava manana anjara zay ny fotoanantsika fa dia raha misy fanontaniana tenao anontaniana io amin'ny fahitalavitra ny telefona afaka miantso ianao fonandray anao ampitiavana izay raha te eona aminay manokana ianao isaky ny talata maraina zay mivalika hatramin'ny 12 mandray olona rehetra izay mila vavaka sy torohevitra iny amin'ny bran fiangonana chaîne Andravoahangy raha tsy hitanao dia atsovin'ny telefona tomoa fa soavana veloma tampoka